Eo amin'ny tontolon'ny volovary dia misy zavatra roa farafahakeliny miaritra amin'ny voly dia ao ireo anaty tany tsy hita maso sy singa mamelona ny voly. Any aty ivelany kosa dia ireo hita maso dia misy ireo tranga isan-karazany izay matetika misy ankon-dratsy eo amin'ny vary. Ohatra ny ahi-dratsy, ny aretina, ny bibikely mpanimba maro samihafa. Tsy azo adinoina ihany koa anefa ny fisian'ireo bibikely voajanahary izay fahavalon'ireo mpanimba. Ny voana dia anisan'ireo bibikely mpanimba vary tokoa. Manana tsingerim-piainana toy izao ny voana. Izy dia mivelona mandritra ny 3 ka hatramin'ny 5 volana ary mahatratra 5 ka hatramin'ny 80 isa ny atodiny. Fohy kosa afaka 10 ka hatramin'ny 12 andro dia avy eo manome sakivy izay mivelona mandritra ny 3 volana. Indray avy eo no manome soerina ary mivelona 14 ka hatramin'ny 17 andro. Ny voana moa dia hita amin'ny fotoana famafazana sy ny eny amin'ny raraketsa ary anisan'ny tena lasibatra amin'izany ny volom-bola tanora. Ny haombary indray dia anisan'ny mbola bibikely mpanimba vary ihany koa ka manana tsingerim-piainana toy izao indray. Mivelona mandritra ny 3 ka hatramin'ny 9 volana ary manatody eo amin'ny 200 isa eo. Fohy kosa afaka 4 ka hatramin'ny 5 andro avy eo manome olitra izay mivelona 15 andro. Ity olitra ity moa dia anisany manimba ny vary ihany koa satria toy ny kankana fisaka kely izy io ary mivelona ao atsosiky ny ravina mbola maitso ka mahatonga ny ravina maina avy eo lasa fotsy. Rehefa avy eo moa izy dia lasa soerina ary mivelona mandritra ny 4 ka hatramin'ny 9 andro. Ny aombary kosa dia mikiky ny ravimbary ary anisan'ireo bibikely mpamindra ny aretina mavorantsy na virose. Ny fositra moa dia mbola fahavalon'ny vary ihany. Toy izao indray ny tsingerim-piainan'ny fositra. Izy dia mivelona mandritra ny 5 ka hatramin'ny 9 andro ary manatody eo amin'ny 50 isa eo. Fohy kosa afaka 4 ka hatramin'ny 9 andro dia avy eo manome olitra izay mety mivelona 30 andro mahery ary farany dia manome soerina izay mivelona 12 ka hatramin'ny 15 andro. Ny fositra moa dia misy karazany roa. Ao ny fositra fotsy izay eny amin'ny vary ihany no ahitana azy ary ao koa ny fositra mavokely izay fahita amin'ny varim-bazaha, katsaka, fary. Ny loza ateraky ny fositra fotsy moa dia ny tsy fahafenoan'ny voambary ary ny fositra mavokely kosa dia manome ireo saloy fotsy. Akoatra ny bibikely mpanimba vary koa anefa dia misy ireo aretim-bary tena matety pitranga, indrindra ny mena lavitra ary amin'ny toerana sasatsasany dia ny mavorantsy. Ny fisehoan'ny mena lavitra dia ahitana petina lavalava mivolondavelona voahodidina manja sy mavo ny ravimbary. Ahitana petina manja ihany koa eo amin'ny tonony sy ny atsaloy ka mora mampipipiky azy. Ny fisehoan'ny mavorantsy indray dia mihamavo sy ahitana tsipika kely maitsomaitso ny ravin'ny voambary ary tsy zarizary ny saloy no sady be ankofo. Marihana koa fa ny mavorantsy dia otrika aretina hoentin'ny aombary sy ireo bibikely mitovy karazana aminy. Ireo voatanisa teo aloha ireo dia karazana bibikely izay fahavalon'ny volovary avokoa.
Misy koa nefa ny bibikely izay mahasoa dia ny hyménoptère zany. Izy tia dia karazana fanenitra. Ny hyménoptère dia mihinana ny atodin'ny bibikely mpanimba voly, ao koa ireo karazany izay manatody ivelan'ny olitra, izay ao anatiny dia misy koa ireo manatody ao amin'ny soeriny. Ao koa nefa ireo karazana olatra madinika tsy hita maso izay mamono ny olitra ho an'ny vositra fotsy na koa voangory. Manoloana ireo fahavalon'ny volo vary ireo ary dia misy ny paikady mikendry ny fiarovana ny volo amin'ny fomba mahomby sy mitohy. Ohatra ho an'ny voana dia tsaraina ny zezi-pahitra, tokony angonina sy avadibadika, tombanana ihany koa ny tany ao aorian'ny latsakorana. Ny aombary indray dia ilaina mampiasa fanafody ara-potoana. Ny fosotra koa dia ny fandorana ny vodibary sy mololo ao aorian'ny fiotazana. Eo ihany koa ny fantoboana rano ny tambary, ny fanosena ary ny fanaovana volo ririnina. Ny mpamboly dia tompona andraikitra ny fahasalaman'ny voly avy ary tokony anara-maso ireo tranga eo amin'ny tamboliny. Raha misy ara-ny olana dia azo atao tsara ny manatona ireo tompona andraikitra eo anivon'ny sampandraharahany fiarovana voly. Rita tsapamokatra, arovo ny volonao satria antoky ny fampandrosoana izany.